Fahasalamanao. Fahasalamaka. Fahasalamatsika. Soa i Madagasikara. Mbola ravoravo hatrany izahay eto amin'ny onjam-peo soa i Madagasikara manolotra anao ity fandaharana ny fahasalamana ity. Araka ny hitantsika farany teo momba ny dengue dia manomboka mianaka ihany koa ireo aretina entin'ny moka. Androany isika dia iresaka manokana momba ireo moka matetika mitondra aretina eto Madagasikara sy ny fisorohana an'izany. Inona ary ireo karazana moka fahita matetika mitondra aretina eto Madagasikara? Misy karazany efatra ireo moka voatonona matetika rehefa miresaka amin'ny ady amin'ny aretin'ny mifindra isika. Ny voalohany amin'io dia ny anophèle. Ny anophèle moka vavy no mitondra ny tazomoka. Rehefa tonga ny alina no manaikitra ito moka vavy ito ka mamindra ilay tsy mokaretin'ny tazomoka izay antsoina hoe Plasmodium falciparum. Amin'ny fomba ahoana ary zany? Ny moka vavy anophèle rehefa mitsetsitra ny ranon'ny olona anankiray mitondra n'ilay tsy mokaretina Plasmodium falciparum dia miditra ao anatin'ity moka vavy ity ao amin'ny taovany ny sela fananahany ito bibikely ito izay antsoina ihany koa amin'ny teny frantsay hoe gamétocyte. Ao anatin'ito moka ito no mitombo ny Plasmodium amin'ny alalan'ireo firaisan'ny sela fananahana roa izay antsoina ihany koa hoe fécondation. Arak'izany dia mitombo ao anatin'ny moka ito Plasmodium ary rehefa manaikitra olona iray izy dia mamindra an'io tsy mokaretina io. Tsara ny manamarika fa ny hafanana sy ny toetrandro dia misy fiantraikany amin'ny fitombon'ito Plasmodium ito ao anatin'ny moka. Rehefa eo anelanelan'ny 5 sy 5 degré Celsius ny hafanana no tena haingana be ny fitombon'ity bibikely. Raha mangatsiaka loatra kosa ao ambanin'ny 15 Celsius na mafana loatra mihoatra ny 13 Celsius dia somary miadana zany fitombona zany. Ahoana ny mombamomba n'ity anophèle ity? Misy karazany maro ny anophèle ary 3 amin'ireo no tena fantatra eto amintsika. Ny anophèle gambier, anophèle funestus ary ny anophèle arabiensis. Ito farany ito no manaikitra biby ihany koa. Ireo 3 ireo dia manaikitra olona avokoa. Ireto moka ireto dia tsy maneno rehefa manidina, tsy eno izy, ary amin'ny alina izy no mandeha mihaza mitady olona ho tsetsafina, ary tsy dia mila mandeha lavitra ny toerana fanatodizana izy. Misy ihany anefa ireo mpikaroka milaza fa indraindray ny moka vavy anophèle dia manidina eo amin'ny 5 kilometatra eo mitady olona ho tsetsafina. Ary rehefa voky rano moka vavy anophèle dia maka aina eo amin'ny 420 eo izy mba handevonany an'ilay rano avoky azy.
Amin'izay fotoan'izay dia mijanona ao an-trano ito moka ito, ary maka toerana somary maizimaizina sy misy amandona izy. Ahoana ny fomba fitombon'ity moka Noël? Ny Noël moka vavy dia miaina eo amin'ny 2 volana eo. Azo zaraina roa zany fotoana ivelomany zany. Ny voalohany dia fotoana ao anaty rano, izany hoe ny atody izay napetraka teo ambony rano dia mitombo be ka indraindray mahatratra 2 milimetatra eo. Avy eo fohy ity atody ity ka lasa olitra. Marihana fa mila rano somary madio ny Noël vao manatody, ary maharitraritra eo amin'ny 12 andro eo ny fitombony ao anaty rano. Ny fotoana faharoa dia ilay olitra lasa moka manidina, izay miaina eo amin'ny 2 volana eo. Ahoana ary ny fomba fisorohana ny kaikitry ity moka Noël vavy ity? Marihana fa mamela ny tazo-moka ito amintsika, ary raha ny taremarika dia efa 100 eo no matiny zany tazo-moka zany tamin'ny volana Martsa sy ny volana Aprily ny taon'ity 2024. Ny zaza dia lasibatry ity aretina ity ihany koa. Araka ny voalaza tetsy ambony anefa dia azo atao ny misoroka an'io aretina io amin'ny alalan'ny ady amin'ny moka. Noho izany, voalohany, mampiasa lay rehefa matory. Ny Noël dia mitsitsitra rà amin'ny alina, ary amin'izay fotoan'izay izy mamindra ilay tsy mokaretina plasmodium falciparum. Ny faharoa dia mila manadio ny tanàna manodidina isika. Alana ny rano miandrona satria toerana fanatodizan'ny moka izany. Amboarana ihany koa ireo lobolobo manodidina. Izany hoe mila diovina ny tanàna. Raha fintinina ny voalazantsika teo dia ny moka sokajy Noël no mitondra ny tsy mokaretina plasmodium falciparum, izay mahavoa ny tazo-moka. Ny moka vavy no mitsetsitra ny rà amin'ny alina ka mampitombo an'ilay bibikely ao anatiny. Ito moka vavy ito dia miaina eo amin'ny 2 volana eo. Ny fitombon'izy ity dia mila rano madio mba handatsahany ny atodiny. Mba ho fisorohana dia mila diovina ny manodidina, alana ny rano miandrona, diovina ny lobolobo. Mila mampiasa lay ihany koa amin'ny alina rehefa matory mba hiadiana mikaikitry ity moka ity. Amin'ny herinandro dia tohizantsika amin'ireo sokajina moka hafa izay mitondra aretina ihany koa mandriky baka ny mpiara-monina eto amintsika amin'ny fandaharana manaraka. Koa mirary tanàna madio antsika aby. Fahasalamaka. Fahasalamantsika. Soa i Madagasikara.